enisaochanao jeso malalo chachizao fotona mamizao yanaranay antongocao izahai izay pianatrao kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyavyaminao itoezabetsakao ampunaya kuambitenenare jeso malalo izahai iainucaranao kahirote nyavyaminao itoezabetsakao ampunaya irote nyavyaminao itoezabetsakao ampunaya. Falomerabantsika tsirairay avy indray a tratra ity anio alakamisy fa 1 ny volana mety ary manana fahasoavan'ny tompo amintsika zay manaraka tsy tapaka zao fandarana zao. Mialohan'ny terantsika ny amin'ny lesona ho an'ny tanora zokiny anio dia vavaka isika. Andriamanitra tianay eo mbola misaotra anao zay efa omenao tombonandro, omenao tombontsoa anaraka sy anatra ny teninao tsy eo amin'ny herin'ny fahaizanay na ny tenanay izany. Mangataka ny tsilotsaina sy ny fitarihana rehetra avy aminao izay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe mpamorona. Mpamorona. Mba amelana ny taranak'olombelona hanompo sampy fa tsy amin'Andriamanitra ve no nahafatesan'i Kristy? Fantaniana mipetraka izany. Kanefa ny didin'Andriamanitra nefa milaza hoe Jehovahandriamanitra ao ny ankofanao ary izy rerehany notoboinao. Ary koa enemana ozy izy nanaovan'i Jehovah ny lanitra sy ny tany. Inona ihany koa tsy antadidinao? Mitsahatra manko izy tamin'ny andro fahafito ary nanamasina azy dia nomeno tandremanao zany ho tsangam-bato fahatsiarovana. Fa izy no Andriamanitra velona namorona ny lanitra sy eo atapin'ny lohantsika sy ny tany ijoroantsika. Izy no nanao ny hazo mijoalajoala sy nampihaingo ny voninkazo tsirairay. Samy manana ny lokony izy rehetra ary nanao ny olombelona izy ka nomeny azy ireo ny sabata. Atao inona nefa zany? Fanomezana ho an'ny taranaka Adama rehetra zany. Raha toy ny tandreman'izy ireo hatrany ny didy faha-efatra dia tsy nisy tsy piny teto tany na iray aza. Manambara mantsy io didy io fa Jehova nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina mba amin'izay rehetra eo aminy. Eo amin'ny voary izay noforonony ny dian-tanany, gaga ve ianao raha tiany Satana ho fohanana ny lalan'Andriamanitra izay filamatry ny toetrany? Io no fitsipiky ny fitsarana rehefa ho sokafan'ireo boky ka ho tsaraina araka ny asany avy ny olona tsirairay. Ahoana ho izy momba an'ireo anarana voasoratra efa vitako tombokavatsa eo am-pelantanako ianao izy. Vita tombokavatsa tamin'ny alalan'ireo mariky ny namantsiana azy teo amin'ny hazo fijaliana izy ireo. An'Andriamanitra ny olombelona, azy amin'ny alalan'ny famoronana ary azy amin'ny alalan'ny fanafotana. Fantaniana tokony ho isaintsaintsika zany dia hoe rehefa avy nandalina an'io andalatsoratra masina io ianao nandritra ny herinandro, moa ve afaka mandray fanapahan-kevitra manokana ny amin'ny fiainanao? Indray isika mianatra ny tenin'Andriamanitra fa tsy mandray fanapahan-kevitra iverina fa ohatran'ireny mianatra ny ampianaran'ireny ihany, manovy fahaizana fa tsy mandray fanapahan-kevitra. Tokony handray fanapahan-kevitra tokoa ny tsirairay avy. Tsy izy ity zany tsy aferan'ny fianakaviana na aferan'ny ankohonana fa fanapahan-kevitra zay mila raisin'ny tsirairay. Ary satria ny famonjena dia famonjena omenan'ny tsirairay dia aoka isika hakana fanapahan-kevitra mihatsara kokoa hatrany isanandro. Raha Andriamanitra tokoa no
namorona an'izao rehetra zay no namorona an'izao rehetra zao namorona ihany koa namorona anao inona ny fanapahan-kevitra raisintsika mahakasika an'izany mba entina nomezam-boninahitra azy ary anaporofona fa mino azy tokoa sika satria izy ny tena mpamorona antsika. Ny riko de tsy ho lesina mandalo aminao fotsiny ary zavatra fantatry ny sainao sy ekenao fotsiny amin'ny vava ihany fa mba ho mpanompo mahatoky tokoany ary mpanatanteraka ny sitrapony indrindra. Afaka sika saotranao zay rehony amin'izany lesona nomenao anain'io zany mangataka izay mba homenao ny herim-po sy ny herin-tsaina amin'ny alalan'ny fanainao masina mba ahasa anao dingana tsaratsara kokoa manantona anao tsy noho ny fatahorana ny manodidina na ny fianakavianany fa aok'izay atahotra anao bebe kokoa mihoatra no zavatra hita maso eto amin'ity tany ity. Ampio izay amin'ny alalan'ny fanainao masina mba azo hery anao an'izany satria tsy ho vitana amin'ny eran'ny tenana ihany koa ko mangataka ny tafika ny lanitra mihitsy mba hanovy eo hery hanovy fitahiana ary koa ho namanay hiara mandeha aminao tokoa ny izay minaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.